Tsara loatra tsika rehetra, faly miarahaba antsika amin'izao andro alahady mitatao vovonana izao, somary aveavy orana kely, tsy de mafana tsy de mangatsiaka nefa ny satria taky ny rahona ny masoandro, fa raha ny hafanana manokana moa dia mahatratra any amin'ny 30 degré ary tena tsy afenina fa tena mafana tokoa raha ny eto Paris aloha no tenenina amintsika miteny zao. Faly manonona ny mbola tsara ho antsika rehetra any amin'ny faritra avaratra, faly manonona ny karakory antsika avaratra andrefana, ny akorina oda, ny atsinahy, ny atsimo, mbarakaly ny atsinanana, akorsa, ny sud-est sy ny karazany. Manakory aby tsika ny ao afovoantany tsaratsara tsabakaina, manao ahoana daholo tompoko, faly manonona ny firariana fahasalamana ary faly mifandray aminareo foana hatrany hatrany. Hoy ngiaratsirak'izay, raha ny tongotra ozy izy no voa, eny fa na ny kibo ara, mbola afaka mieritreritra ny saina ary mbola afaka miteny ny vava. Zay anatra zay no mahatarika anahako hanao ny fandaharana androany satria tsy afenina fa tena marary le am'le tongotrato zany a, misy douleur assez chronique zay zany ohatrany hoe ao izy ao dia manjary rehefa mamindra de lasa mila béquille mihitsy anga raha zay ny filaza azy, tsy mampaninona zany, afaka misaina tsara ny saina, afaka mitoetoana koa ny vava, afaka miresaka sy mitarina miaraka aminareo, akory aby tsika. Hiresaka momba ny, za moa zany tsy resaka ny délégation nakaty Frantsa ny resaka momba an'io IDGPARS io, fa hiresaka globalité tsika androany zany amina resaka hoe tena hoe géostratégie sy géopolitique fotsiny zao amin'ny approche amin'ny zavatra ohatran'ireny. Ao anatin'izany koa moa zany ny resaka banque mondiale zay tsy afenina fa be mifanina ary ao arany miteny mihitsy hoe tsy arakaraky ny résultat sy ny zavatra miseho, ny zavatra soratan'ny banque mondiale ary maro ireo manam-pahaizana, maro ihany koa ireo olona amin'ny opinion publique manao analyse no somary no tsy hoe somary fa tena kivy hoe ahoana ary zany analyse zany approche-ndralà zany, nefa ny tsotra indrindra dia samy mitovy ny fitaovana entina manao fanadihadiana amin'ny zavatra ohatran'ireny, ohatra hoe ny critère sy ny faingo économique rehetra ahafahana mi-apprécier progression na évolution ny fandraharahana na ny fivelomana na ny économie ny firenena anankiray. Tsisy afaka manao miracle amin'io fa tsy maintsy fitaovana na critère mitovy daholo nanaovana fanadihadiana. Fa ato amin'ny conclusion zany dia gaga tanteraka ireto teknisianina malagasy. Zay no mahatonga an'izy hoe raha hiditra teknika isika dia tsy ho voatery ho levon'ny vavony ny mpanaraka rehetra, fa ato amin'le approche géo-économique et géopolitique nitondrantsika an'le
fanadihadiana anankiroa. Ny voalohany moa zany misy géostratégie, ny ilzepatra zany, économie et politique koa satria présence territoriale, stratégique satria présence territoriale, économique satria be dia be ny gazy sy ny pétrole ambanin'ny tany io ary tsy hitanono. Zany rehetrarehetra zany no famaofao daholo. Fampianarana no nampitaiko fa tsy fanaovana tsikera be fahatany amin'ny zavatra miseho. Tsy indray mandeha na indroa no nampita. Ary eny fa tamin'ny androny mbola nampianatra dia nampita tamin'ny mpianatra hoe raha indray andro any nareo ka lasa lavitra amin'ny fianarana, lasa lavitra amin'ny parcours akademika na ny zavatra expérience zay mety hanananareo ka tonga amin'izany hoe dossier ngeda be ka mila olona mahay minégocier. Ny atao hoe ny olona mahay minégocier dia mahay mandanjalanja ny aspect diplomatique ny zavatra ray miseho, diplomatique multilatéral, bilatéral, mety diplomatique historique takany Madagasikara sy la Frantsa zany, famatotra eo foana zany, misy famatorana foana na ara-pirahalahiana indraindray tantôt mpirahalahy tantôt mpifahavalo no le poids ny histoire na ny avesatry ny tantara no mahatonga an'izay. Ka eo zany no mahatonga an'izy hoe nampitaiko satria tena raha dinihana zany e, tena mifotsy miakatra, naleo ary tsy nisy iny fihaonana iny fotrany hoe lasa vao mainka mampiénervé ny nationaliste pur et dur. Ireny zavatra ireny. Naleo tsy nisy le izy satria tany amin'ny voalohany dia efa niteny hoe rehefa jereny reto membre ny délégation reto dia non seulement olona tsy matapakahatra fa ny tena grave dia hoy aho tamin'izany hoe c'est grand couteau reto izy. Inona moa ny expérience an'ireto olona reto amin'ny resaka gestion na dossier endrana, grand dossier conflictuel, territorial, international. Inona ny fait d'arme an'ireto olona ireto ankoatran'ny hoe zay mety fianarana nataony. Rehefa nanalizena ny sécurité-na ny diploman'izy rehetra dia mba ohatrany hoe mba mifanakaikikaiky ny tolérena angamba ny mifanakaikikaiky sy ny karazany dia araka ny teneniko hoe ny azo teloda Dia Jacob Rasata ary Antoine de Padoue ngambany izy iny raha tsy diso aho. Fa ankoatran'izay complètement à côté de la plaque. Et encore izy teo densité-ko zay raha tena hoe tena négociation hoe tena pur et dur et qu'il faut respecter littéralement cette noblesse de l'art qu'est la négociation. Dia tokony taty amin'ny
lerana man'zay hoe postadisy irakiraka mitady article mitady jurisprudence mitady fay mitady stratégie afahana miatrika nreto délégation tsy moramora ane zany olona nanao MIT zany Massachusetts tsy moramora ane zany olona nampianatra tamin'ny Harvard zany tsy maintsy nanao an'izany atao hoe pône zany olona nampianatra tany amin'izany Harvard zany ao anatin'izany misy ny simulation maromaro amanjatony alohan'ny nazahoanao certificat amin'ny resaka gestion na conflit na grand conflit azahoanao zany terme hoe batina sy ny karazan'izany maro zany le olona manana zany background zany eo afasinao fantany tsara hoe mekontity de stomiko ty de mangino reto mba nisy ve simulation na fait farafakely anaky dimy hoe ohatrohatran'izao ny zavatra hitranga ao ka raha ity no mitsanga de ahoana ny attitude atsika inona ny replique raha ity no mitsanga de ahoana ny valin'izay inona ny valin'izay nisy création na argumentaire ve nanaovana banque de données ana argumentaire hoe reto aby ny argumentaire afahantsika miteny fa tsy mila aminégocie ntsony tsika ary tsy mila mirevendiquer fa tonga de allons planter notre drapeau amin'ny toerana amin'ny question zay zany le izy mino aho fa tsy misy zay na de fantatry le chef de délégation fantatry le chef de délégation tsara hoe maha olona manana parcours académique valable anazy mifanakaikikaiky am'le domaine hoa amin'ny resaka relations internationales tsy mivoaboaka fotsiny diplôme amin'izany fa tsy maintsy nisy ny étude nisy ny simulation maromaro ao anatin'izany domaine zany vao nananao an'izany tokavanao an'izany hoe manao tezy ianao de inona anao manana soutenance na doctorat de docteur anao après torak'izany koa ny science politique fa raha naninona raha fantatra zay ko raha naninona raha natao formena aloha reto ekipe reto ahoana fipetraka eo ambony seza rehefa ao anaty négociation sasany ala courbety ala courbety ao anatina zavatra ohatran'ireny tsy mila ordinateur zany dikan'izany matoa ianao mitondra io portable anao tsy vao maîtrisenao ny dossier anao tosa ary ny tena gravy ary ampitaiko foana tamin'izany atao hoe mbola nampianatra ho a de hoe raha tonga am'izany atao hoe ao anatina ekipa na négociateur ianao dia manana fanetretena fa raha misy madilana hotretena momba anao ohatra hoe tamin'ny fahataniranao tamin'ny fahazazananao de efa voasambotry ny polisy ianao de niditra violon de nijanona tany telo alina ohatra hoe tamin'ny fahataniranao efa tratrana suspicionna vol ianao de iny ianao nanohy fianarana fa tonga saina tapoka de tafa ao anatin'ny tokantrano ianao feno fijangajangana
Tinanao mitonatona ery amy devant négociation ary, anisan'ny négociateur. Ny olona miditra ao anatin'ny sehatra eo ambony latabatra eo ambony table de négociation zany, indrindraindrindra amin'ny niveau ohatran'ireny, de olona irréprochable moralement. Ary zay no mahatonga antsika tsy tafavoaka satria reprochable daholo i, na hatrany amin'ny filoham-pirenena ary moralement. Il suffit fotsiny ny olona miteny hoe manahirana am'ty zavatra ty ne mety mivoaka ny dossier anao e. Mety tsy ho voatsakako misakana ny dossier anao fa moindre mal de comité de gestion mixte ty zavatra ty ary zay ny tompony, zay ny patron an'le gestion. Maheno an'izay le olona manana an'le madilana ho tetenina. Mety mivoaka daholo ne ny dossier anao e. Volanao ary ny million de dollars anao atsy. Ary efa nataon'ny frantsay zany tamin'ny androny tamin'le zanaky le président Guinée Bissau, le kalabe iny. Nanelingelina anazy tsy nety niara-miasa taminy de tonga de nipetahany. Sy izy ny voiture de luxe ny appartement tao amin'ny avenue Foch, anisan'ny lafo indrindra zany aty. Zany hoe ianao zany rehefa miakatra eo ambony table de négociation tsy hoe ohatra zany resaka exemple zany tahaka neny Lalatina satria no fanta-bahoaka. Tsisy raharahin'le olona mifasy eo mihitsy hoe vo hanao présentation hanao soutenance ana thèse en doctorat ianao. Tsy raharahin'ny olona zany. Fa ianao miteny io ve clean. Ianao miseho mampianatra miteny io hoe nay io tany io fa tsy anareo. Clean ve ianao io? Mety mbola tsy tonga am'zany le niveau satria le niveau mipetraka am'le fifanajana. Mifampiresaka amin'ny fifanajana. Fa rehefa tena raikitra ny ankamaily de petafan'ny olona. Mpisotroana kafe amin'ny paozy kafe no hoe nanao ahoana le vadinao efa nilamina ve le izy voasambotra ny gadra iny. Fantatry ny olona pertina mafy ianao no nampigadra ny vadinao. Ohatrany te hiteny le olona hoe efa navoakanao ve le olona nigadrainao fotsiny am'izao. Eo amin'ny paozy kafe eo zany no mivoaka de fanina ianao. Tonga de manjepijepy. Ny olona ary raha tsisy ary zay ny olona tsy clean miakatra négociation tsy afaka manana ny rendement à 100% mihitsy. Non, tsy possible. La preuve ny résultat avy any. C'est même pas hoe mi-figue mi-raisin. Fa tena tsy ao mihitsy. Na amin'ny prochaine date raha tsy défini akory am'izao. Fa le contenu an'le zavatra moa inona zany no tena atao. Rehefa mivoaka ny communiqué an'ny frantsay hoe communiqué niarahana. Ndreo lateny fotsiny zavatra nitakianao fa tsy main suite. Taranak'izy izy. C'est comme si hoe tamin'io zany le tamin'ny Emmanuel Macron tonga tamin'ny Madagasikara. De nihaona tamin'ny Blattman reto opposition. Tous Blattman hoe Emmanuel io zany. On vous a entendu, on a bien écouté. On verra ça plus tard, on vous donnera la suite. Et c'est pareil. On a bien noté, on a bien enregistré. On vous dira la suite. Quel nini.
Satria le ekipana petite frappe. Nga pour les paros. Vous ne faites pas peur, c'est la marne. Vous ne faites pas peur. Et alors là, à personne. Mijery tarehan'le ministre des Affaires étrangères gasy ianao. No le timidité de tsy de mitiky firy izy. Tsy de fao akory zany. Fa tonga de hita hoe olona mora kivy zany le raha matoa. Ohatran'ny olona kivy tanteraka isan'andro zany. Jereo tsara le tarehan'ireo olon'ireo rehefa misary. Ohatran'ny olona ils sont là mais finalement ils sont pas là. Zany le olona migouverner antsika ireo. Ohatran'ny hoe ils sont là, bien là, vous regardez leurs photos, mais finalement, qu'est-ce que vous retirez? Qu'est-ce que vous concluez à travers leurs photos et leur tête? Rien. Raha faravavy tafika tena faravavy tafika tokoa izy. Tena faratafika. Vao jerenao ny tarehiny tonga de olona mora kivy zany. Ohatran'le raha miresaka aminy ianao de tonga de sao de zao. Tsy maintsy zany. Sao de zao, sao de zao. Fa tsy mba mihitsy doraka foncienne ity. Tonga de hitanao amin'ny tarehiny zany hoe tsy manana aura, tsy manana niaky. Elle a beau eu ses diplômes, mais finalement, ça ne lui sert qu'à avoir un poste, qu'à avoir une mission et être bien payé, c'est tout. Kazan le Yasamboul. Tirano sariny Yasamboul isaky ny misy sary. Ohatran'ny sipa mandrefirefy zany. Ohatran'ny sipa hoe za tsy teny hoe tararevy. Fa plutôt ao anatin'ny revy mihitsy. Tena hoe sipa tena jerenao ty izy ity ohatran'ny manao sipa. Misy finance izy amin'io. Hitanao tonga de hitanao vao jerena. Za aloha zany miala tsiny efa manana an'izay capacité zay mijery. Tonga de vao jereko tonga de za ty type tsara velatsiby. Ary le fietsaram-belatry eo mody saintiny tous. Elle se donne l'air d'une sainte. Elle se donne l'air d'être une sage femme avec ses lunettes. Mais non, loin. Loin, 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 loin. Tonga de hitanao hoe zany mialatsiny. Vao mitandro dona ianao tonga de efa kopy ianao. Vitsy saika eo. Jerenao fotsiny. Inona daholo ary reto amazônina manodidina reto. Zany ny critère zany. Raha tsy io tsy fa izy somary mitokila an'izay maka sary de am'le solomaso jery mirirana zay. Vehivavy io. Mamahinona fa ratsy ny afera zay. Sahirakirana ny tompony. Efa bandina any moa tsy miteny ambadimbadika ao.
Tsy mikoazy ao ambadibadika eo. Isan'andro isaky ny mandeha miasa de tsy maintsy manao jejo. Madio lampo. Mamahina. Il veut se faire plaire. Par qui? Mieritsereta. Sa mijery an'le filoha ianao. Jerenao anaty masina izy. Tena hitanao mihitsy hoe c'est quelqu'un qui manque de sincérité. Qui cherche à être sérieux. Zay le filoham-pirenena malagasy, jerenao izy. Anaty masina eo. Hitanao izy hoe astigmaty izy. Mason'indray mankary, mason'indray mankary. Fa rehefa tena tratra amin'le tena hoe tena azo andiniana azy izy. De hitanao am'izay hoe tsy milamina reto olona reto. Ianao zany tsy mahalala hoe iza n'inona, iza ny dao, iza no mankary mankatry a. Fa feno amazona ny tanàna. Feno. Zay ny délégation rehefa délégation na Amazone, petite frappe, c'est grand couteau. Zay no nalefa. Ny resaka anika reny ny résultat na ny daty manaraka raha ohatsy fantatrareo viny. Le mpandromy kely nangatahana atao tsisy suite. Fa zavatra tena marina de ny tena hoe là où c'était un succès de mba nahazo volany tombotombo ny Galerie Lafayette sy ny course zay natao taty satria vahay raha malala fa misy récession kely any aty amin'ny resaka shopping satria miaina ny fahafahan'ny vidin'ny frantsay ka rehefa tonga le gasy de feno ny harona Nike, Kiabi, eny sasany moa Galerie Lafayette samy nandray teo daholo. Ary rehefa tonga tamin'i Madagasikara de gaga ny douanier hoe toetra ny tovalizy jaune enga to lasa mitombo. Tsy maintsy mihaingo ary madio lamba eo anatrehan'ny filoha fa tsy mbo eo anatrehan'ny firenena fa mafimafy ny concurrence. Banque mondiale, quel bordel. Araky ny teneniko tery aloha tery hoe approche géopolitique et stratégique voire économique no tondrahantsika ny fanadihadiana ary ataotsika faran'izay foy satria tsika tsy hiditra teknika be hoe ahoana. Taloha tamin'ny andronay hoe mbola tsy frontline tamin'izany fa mbola taty ambadika de tena anisan'ny mahafinaritra mihitsy tamin'ny andron'ny radiontsika avao rehefa mamoaka communiqué ny banque mondiale dia tsy maintsy communiqué enjana, ferme, je dirais même transparent et dissuasif. Tam'izany Michael Saris, Richard Senoux, Akama tao zany tsy maintsy nalaina Akama tam'izany
satria rehefa mivoaka le communiqué avy any mena nitady kiraro mihitsy nypovaran'ny professeur Albertzafy tam'izany tadidiny nga serazafy mahovatsiary zany tam'izany tsy nisy ny concurrence politique hoe na stratégique na économique hoe ndeha hanaraka ny vondrony BRICS ka hiala tanteraka ao anatin'ny banque mondiale fahazadinitsika fa tamin'ny kabaran'Andriamatoa Andry Rajoelina de niteny mazava tsara izy hoe tsy mila banque mondiale tsika tsy mila FMI tadidiko rehefa enjana ny combat de tena midina eny amikanja mihitsy ny tale général ny directeur général ny groupe zay nisako tam'izany andro zany tany amin'ny taona 1977 mijery mandamina zay mety conflit misy eny amin'ny kianja esany anavalina zany midina mihitsy ny tale général herin'ny banque mondiale ary noten'ny FMI tsara ny tenin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe raha mbola 30 taona tsika ka hiara-iasa am'izany FMI sy banque mondiale zany de tsy ho tafa ino manko ny départ andrizy ozy ny banque mondiale grave be zany tale général banque mondiale mihitsy ny tonga tany Madagasikara quelques semaines après andeha élection n'Andriamatoa Andry Rajoelina zay zavatra hoe tokony tsy ho adino ao anatina paramètre na analyse quelques semaines tsy haname milliard izy fa nanamafy ny fiaraha-miasa avec quelques centaines de millions de dollars netiny ny reconquérir any Madagasikara azadiny fa ny banque mondiale dia firenena anankidimy akoatran'ny firenena membre zany fa dimy ny tena grand souscripteur zany na actionnaire ngeda be ao anatin'ny banque mondiale pays occidentaux daholo Japon, États-Unis, Grande-Bretagne, France, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Japon, États-Unis izy dimy ary anisany hoe tena mikaonty amina resaka hoe base stratégique référence stratégique amina intervention na dissuasion macroéconomique ny fampiasana ny banque mondiale raha tany amin'ny taona 1977 teneniko anareo zany aleny ka hatraty amin'ny taona 2009 anisan'ny nampiasa tena nampiasa azy Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nanao zay nataony mihitsy tam'izany adinitsika zany hoe isuffit fotsiny zao de tonga de nahazo 6 milliards fa tsy fantatritsika hoe inona raha mahatonga an'izany ny ka Madagasikara ary eo ny analyse no miainga ary averiko foana
raha ohatra zany tia hita zany atao hoe firenena iovam-pitondra ao Madagasikara de na ianao am'izao fotoana zao manaiky roanjato isan-jato na telonjato isan-jato zay condition apetraky amin'ny tompon'ny lakile na ianao mitady gropy manana lakile afako ihany koa ary zay zavatra fitadiavana gropy manana lakile afo zay no atahorany reto pays occidentaux reto pour le cas de Madagasikara hoe zalany aho ohatrany efa tena mirondrona makany am'reto rosiany reto après-veo azomy asevo mitrosotra ampidiro anatin'ny trosotra na de hita raha fa tsy miarina ary tsy miaingo zao le économie na hita raha fa misy distorsion entre ny na hoe différence entre ny rapport izay voasoratra sy ny any anaty vilanin'ny olona de akibon'ny banque mondiale amin'ny masony satria mila tazomy ao anatin'ny giron banque mondiale i Madagasikara satria raha iny koa Madagasikara amin'ny bascule ohatran'reto ao Sahel Niger sy ny karazany Burkina Faso dia memiana ny assiette na ny recette azadiny fa anisan'ny mpianatra mahafatrapony banque mondiale lany Madagasikara malotrosa tsara oui zay kosa aloha tsy hoe andriamatonga andry ny tena miasa de mamoaka vola amin'ny banque mondiale fa betsaka amin'ny parametre niova géopolitique géostratégique et géoéconomique nanomboka tany amin'ny taona 12 sy 20 indrindrindrindra après un covid ka nampatonga ny BRICS lasany mafy là maintenant il faut par tous les moyens de sauvegarder ou sinon de garder les éléments, sinon les portefeuilles en main. Tsy de bonne école là intsony les français clients. Enfin, il faut vraiment trouver les termes, les mots diplomatiques. Raha misy veto ambonin'ny tany tataka be ohatran'io jirama io tena zany tena nareo fa raha tany amin'ny taona 700 tsy amperintaona 2 taona tonga de efa suspendu ny financement io ary ny financement rehetrarehetra tonga de vita daholo fa tsy zay intsony am'izao fotoana zao efa misy le BRICS efa misy le Vladimir Ilyich Poutine ary tsy négligeable fa matanjaka be koa reo gardons ce qu'on a en main donc raha mandinika tsara zany nareo mpanao politika te haka pouvoir reo de en fonction zay géostratégie et économie et politique zay no stratégie anareo re manontany aho hoe ino za am'izao fotoana zao tsy hanao intsony raha tsy misy honoraire mialatsiny lany andro fotsiny lany andro
Honorer aloha andao no signé convention en bonne et due forme, déclarena officiellement aty andafy, zay avy manao. Fa raha hoe ame expertise fotsiny gratuitement, ohatran'ny taloha tsy manao intsony a, tsy manao. Velako nareo hidono amy rindrinao daholo nareo menakavy. Et d'autant plus je vois que ça n'avance même pas. Donc ça m'arrange, c'est pas que ça m'arrange, mais moi je viendrai en professionnel. Si bien sûr, hoe bon mety mba mety ny anina am'zany ny expertise-ko. Fa zay ny base. Matoa amy teny an'izay hoe économique et stratégique et politique, géo. Ahoana no analan'ny frantsay any Andry Rajoelina? Nefa Andry Rajoelina manao ny ataony mamaly tsara ny aspiration zay zavatra tadiavy frantsay aminy, ataony na de tara ary lasa koa izy indraindray mampifilafila mankany amy rosiana. Misy karaktera zany le banto kely, manana mokon-dohana izy. Fa le opposition hoe misy karaktera, misy mokon-doha ve, misy inona profil zany ahafahanao midéfinir ny opposition malgache actuellement. J'ai du mal, hein. Sincèrement, j'ai du mal. Mais on remet toujours les mêmes modes opératoires. Efa tsy nandeha, efa tsy niainga tany amy 2010 nous repreniamo foana. J'ai dû réchauffer. Ça n'attire personne. Ny zavatra hitanao amy sary sy garana de miantitra. Ireto mpanaraka. Ary tsy vita miantitra fa me dégarni. Mais mafiady. Oui. Je suis désolé de le dire, mais il faut vraiment le dire aussi. Rehefa zavatra ny tsisy karaktera rehefa zavatra ny tsisy toetra de tsy miatire olona. Oui, na ohatra ary le olona ohatra vao mipotra fotsiny zao Rajoelina amy manandra azy de efa iny tonga de inandray ny nandra nataony titako de efa buzz. Fa nous on veut être excellent et parfait. Mivoaka ny mba manao communication olona ray na roa manao commentaire mandritra ny 2 jours. Parce qu'on cherche à être parfait. Matahotra ny anao adalàna, matahotra ny anao adosoana. Sur ce, je vous laisse. Raha nahafinaritra anareo sy nahafapo anareo ny fandaharantsika, de azo adiny tomboky ny fanampiana Andrakotomalala amy resaka lafiny rehetra. Rapiditra zao tsika de efa manana procès anankiray. Ny avocat moa de miteny hoe tokony tsy atahotra an'io ianao, de zaraiko aminareo koa zany zay, tokony tsy atahotra tsika fa na zany na zany ny avocat dia misy vidiny ihany koa. Satria fiangavianany fa rehefa tsy nanao ianareo tsy maintsy voatery mitady ary tandremo sao any amin'ny hafa no mitady. Veleo mandra-peona tokoa, sambo tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Velongo.